Salamo, faly manolotra anareo lehilahy malagasy mpitendry amponga maro anaka. Namana sy sakay za milay be na amiko manokana sy aminay be tabe namana zany a milay be ny adala de zay de atotro anareo zany a Mamy Rajaonarivelo alias Junior. Salut Rolf, miarahaba ny rehetrarehetra ny anaty tambazotra sy ny hainao manjery sy ny sisa zay mety ahita an'ity vidéo ty zany. Inona moa zany nahatonga antoa hanao batterie? Le izy zany passion fa marimarina kokoa hoe ny génération tao alohanay zany efa mpilalao mozika daholo. De le fotoana ahafahantoa mikitika le batterie zany rehefa mba hoe tsy manao répétition zareo na vita répétition izy de ahorony iny ohatr'izay de lasa curieux plus mahay rythme ray de hianatra zavatra hafa nefa le fotoana zany tsy mamela an'izay. De taty aoriana moa izy zany lasa hoe tiana mihitsy le milalao anazy. Firy taona zay toa no nanao batterie mozika? Batterie eo amin'ny 5 ambin'ny 10 taona eo zany. Fa le 10 taona taty aoriana le 10 taona taty aoriana zany iny niasa nanao mozika efa niaraka amina producteur sy zavatra ohatr'izany. Fa le 5 taona tao aloha zany iny le mbola le ohatrany hoe manala azy mahay rythme ray de manalanala be eny fotsiny misy fetifety de mandray bagety. De zao mba inona no tena fatrotoa am'le mozika hatramin'izay nanaovany toa mozika zany, inona no misy zavatra tiany toa tenenina na avoaka na tsy haiko hoe na be da be na kely tsy koa fa hoe inona fotsiny zany mety lisy zany hoe manokana ho an'le zandry te hanao mozika mba te hanao manao batterie de mba mipeta be le olona mahay eto amin'ny tanàna de jereo daholo ihany manana fa sao de hoe anankiray fotsiny jerenareo fa misy be da be de zay zany hoe tiako fantatro inona ny tena ny inspiration antoa ao anatin'le batterie zany. Voalohany aloha ny batteur zany mpandihy manaraka métronome moa zany. Fa mpandihy normal tsy inona mandihy eo ambonina rythme fa le izy indray hainao no manome an'le rythme zany. Raha izay de faharoa hoe ho an'ny zandrikely te hanana expérience zany tena tsisy magie io dada fa kodrana ihany zay no azoko tenenina. De fahatelo indray hoe misy koa ny olona sasany misy fanahy, misy fonamponga, misy tromba, zava-misy zany tsy hoe resaka fa zavatra tena misy zany. De arakarak'izay zany tsy haiko hoe aiza ho aiza ao anatin'le le kilalao zareo no milalao fa zay noteneniko zay aloha zany nataoko hoe ngeza be ao anatin'le izy de fitiavana moa zany mazava ho azy.
Reny moa zany no atao hoe anao io zany zao revi-biner iny nataontoa iny. Ohatrany hoe iny anankiray iny zao binaire tsotsotra, binaire kely tsotsotra zany. Fa le kilalao aseho anatin'le izy a, le indépendance. Indépendance ny tongotra sy ny tanana anankiroa sy ny tongotra anankiroa zany. Dia iny nefa mitaky degré ana concentration kely iny, zany koa zany mbola ao anatiny. Hoe mila mitombona tsara anatin'le izy a, misy ligne de base aingana, dia afaka manao solo eo amboniny avy eo a, dia verina amin'le base a, amizay manome rythme foana le kanda satria zay foana le, zany hoe tsy tokony ho very zany le olona miara milalao amiko raha hoe misy olona miara milalao amiko, fa tokony omeko azy foana hoe atsy indray a, ty indray a, ty indray. Ty zany cadeau kely surprise ary lalao amin'ny rôle fa fangy kely anankiray hitantsika eo ny faingany. Dans la cadence, remonte tes manches, on prévient tous voisins que la nouvelle sauce va te mettre en transe. C'est vrai qu'à moi, je suis loin de remplir mes poches, mes proches me reprochent de m'endormir dans cette vie de poisse. Le rythme, l'Afrique qui a son histoire, Mademoiselle du Renoir qui espère un visa sur son passeport. Maman qui survit malgré sa vieillesse, et fiston qui galère et plusieurs tiers de la tête. On me dit souvent que la spécialité africaine, c'est qu'elle les queues et les caisses parce que la vie nous froisse. Décidément, même frère et peine, n'a même que ses mènes, qu'une traînée de crainte, de plainte et encore une moi j'en passe. Respect à ceux avec ses conchis dans les couilles qui se débrouillent pour alimenter la plupart des tests de ma ville. S'il y a des bruits qui fait vibrer chaque jour, je t'affule pour représenter dans ma future réussite. Mon continent est à plaindre, tu vois pas la face. Chaque sapine démontre qu'il n'y a pas toujours mieux en face. C'est tellement blessant comment mes vrais se font traiter que la prison c'est l'été face à l'état de merde des quartiers.
Teddy, mon sang, mon crew, si mon feu que je vous dédicace. Ici pas de sale tasse, que de sale basse, guitare basse. Normal que les faux MC se retrouvent à la ramasse. Appelle-moi Jaléon, moi Stafari, Oneke et double face. Double face, parce que ta meuf la double fuck. À force de me pépon, là le PK Donald Duck. Pick up, au free hip-hop, tranchant comme sabre de trunk sur passe de funk. Chaud bouillant comme Vince Tunk. Donc jamais fait la merde comme fils de Tuck. Pas de rime de junk, côté classique comme rip ou punk. Appelle-moi King comme James LeBron. Sur le rap, je fronde sur le microphone. Je suis Amazon parce que les faux MC ont rendu le rap à folle. Vendu dans Bolo et du coup t'assures que la musique colle. Te lâcher comme de merde sur Facebook et crois faire de la bombe. Craigner le comeback du Teddy, le putain de prochain album. Jaléon, Jaléon. Teddy Mike, Teddy Mike. Sur le mic, pas les couilles du track. Ce track est comme un mec qui te braque. T'as la balle qui te traque. Trop de temps que j'ai perdu ma victoire ne me laisse plus faire de briques. Pas de mec dans mon histoire ne commencera pas du bottom comme Drake. Trop d'haineux, on parlait de faire un travail vénéneux. Veut te salir mais ne vois pas cocher de leur putain de vécu. Je résume à rien de me faut la queue le pont te pomper comme du sac. Ton travail se révèle et trôner au Teddy Mike. Teddy Mike. Ya, avatra kely anankiray i raha mahita moa zany fa efa manomboka miasimba ny ekosistema ny amin'izao vaninandro zao dia ity misy raha hoe mamafy mba mamafy hira salegy fito salegy 7 temps zany tolitra ho an'ny jiaby arô sur